vonototra ny arahaba tompoko indra tolotra no andeha amin'ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro manaraka raha hitantsika amin'ny sary azo amin'izana bolana izao dia nisitraka orana betsaka kokoa tany amin'ny manodidina ny Sainte Marie fahatra Analanjorofo tany tamin'ity androany ity. Eto ary dia saika ikisaka kokoa any amin'iny tapany avaratra sy avaratra andrefany nosy iny ny rotsakorana ato anatin'ny 3 andro manaraka. Ho betsaka kokoa izay rotsakorana izay aty amin'ny fahatry Betsiboka, Boeny, Motsiraki Sofia ary ny fatra Analanjorofo raha ho amin'ny anio sy ny Rahampitso manokana. Isika eto amin'ny fatry ny Afovoantany sy ny tapany atsimo nosy iny kosa dia saika hiamaina kokoa zany aloha ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy zany. Andao jerentsika amin'ny antsipliany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny Rahampitso maraina izay azo orana malefaka ny aty amin'ny fatry Diana, Sava, Analanjorofo ary ny Motsiraka ny fatra Atsinanana. Raha toa kosa ka hisitraka orana tandrifindrahona mety arahakotroka ny voamaraina aty amin'ny Motsiraki Sofia sy Motsiraka Boeny mety hita hatrany amin'iny Motsiraka ny fatra Melakiny ary moa izay orana tandrifindrahona izay. Ny tapany avaratra ny nosy iray manontolo kosa dia saika andrahona na anjombona amin'ny ankapobeny fa hisaba ny andalana ihany zay rehefa misangatrandro. Ny tapany atsimo moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny toetry ny andro ny tolakandro kosa indray ary dia hisitraka oram-baratra hatrany ny aty amin'ny fatry Diana, Sofia, Sava, Analanjorofo, Alaotra, Betsiboka, Boeny ary mihitatra hatrany amin'iny fatry Melakiny mihitsy ary izay oram-baratra izay. Ho antsika ny amin'ny fatra Atsinanana, Mangoro, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Bongolava ary ny fatry Menabe kosa indray dia hisitraka orana tandrifindrahona isika zany ny tolakandro na ny alina. Ny tapany atsimo nosy dia saika ho maina tanteraka mihitsy ny andro. Raha mahakasika ny maripana kosa indray ary dia saika nevikevoka hatrany aloha manerana ny nosy neto amin'ny fatry ny Afovoantany zao dia manodidina amin'ny 9 anka hatramin'ny 7 degré Celsius eo. Any amin'ny fatra Andohy kosa dia ananika hatrany amin'ny 5 degré Celsius mihitsy. Tsy lavitra zaza izay ihany koa ny amin'ny manodidina ny Toliara manodidina amin'ny 13 degré Celsius. Andao jerentsika indray ary ny toetry ny andro ho amin'ny zoma saika azo oram-baratra hatrany aloha amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny fatry Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka ary any amin'iny fatry Melakiny. Raha toa kosa ka azo orana malefaka ny aty amin'ny manodidina ny Sava sy Analanjorofo mety hitatra hatrany amin'iny Motsiraka ny fatra Atsinanana iny ary izay orana izay. Ny fatra sisa rehetra kosa dia saika ho maina amin'ny ankapobeny raha misy ejika isina orana tandrifindrahona ihany indraindray mety andalo ihany zay any amin'ny fatra Itasy sy Vakinakaratra. Raha ho an'ny maripana kosa indray tsy dia misy fiovana firy aloha fa ananika hatrany amin'ny 13 degré Celsius hatrany any Toliara, 17 degré Celsius kosa ho antsika eto amin'ny fatry ny Afovoantany. Raha ho an'ny sabotsy kosa indray ary dia saika hisitraka oram-baratra hatrany aty amin'ny fatry Diana sy Sofia raha norana malefaka kosa zay ho an'ny Sava sy Analanjorofo. Andrahona izay mety hisy ihany ny ejika isina orana tandrifindrahona indraindray ny fatry Boeny, Betsiboka, ny Atanin'ny Melaka, Menabe, aty Bongolava ary ny ilany andrefan'ny Itasy sy Vakinakaratra. Ny fatra sisa rehetra kosa dia saika ho maina tanteraka mihitsy amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny maripana sabotsy izay kosa indray dia any amin'ny manodidina Sofia, Betsiboka ary any Toliara dia ananika hatrany amin'ny 13 degré Celsius mihitsy. Tsy latsa-danja izay koa antsika tamin'ny fatry ny Afovoantany fa dia anevikevoka hatrany ny andro manodidina amin'ny 17 na 20 degré Celsius eo ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny androntsika tompoko lahy sy tompoko vavy manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.